Valy miarabantsika tsirairay avy indray tsatsy ty lahady maraina fa 7 ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra koa isika satria avy amin'ny hery rehetra ary miditra anatin'ny herinandro vao indray isika dia isaorantsika azy izany satria mbola afaka misantatra ny fahalehibeazany sy ny famonjam-pony indray isika. Lundi raintsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny isan'andro tolotra ianao ny dera laza ny asa sy ny voninahitra misaotra raha io satria mbola eto anilanay mandrakariva ianao, misaotra ihany koa izay mamelombelona ny fanahinay amin'ny alalan'ny teninao ary ihany koa misaotra izay voniny kiainao anay, voniny en'ny fitarainanay sy ny fitalahoanay aminao, vonina ihany koa ianao hanavoanay mandrakariva dia miasa ao anatinay iray eo. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fitiavantsika manontolo no tadiaviny. Nalaina Matthieu 5:24 manao hoe tsy misy olona mahay manompo roa fa ny anankiray ho alany, ary ny anankiray ho tiana, ny anankiray ho mbany, ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Maro ny sondriana eo amin'ny tanin'ny fahavalo, zavatra tsy manan-danja firy, lanonana araka izao tontolo izao, hirahira sy resaka kivalavala no maharevo ny sainy ka amin'ny fomba zarazara ho nanompoana an'Andriamanitra. Tsy voatanjona velively ny teny Kristy hoe tsy misy olona mahay manompo tompy roa. Ny fitiavana ny rehaka izao tontolo izao no tena nampiavaka an'ireo vahoaka tamin'ny andro Noa. Ny mihinana sy misotro, ny mividy sy mivarotra, ny mampakabaty sy mamoaka ny ampakarina, izany no ny matimatesan'ny olona teo amin'ny fiainana. Fa tanterahana didy fa tsy fahotana ny mihinana sy misotro rehefa tsy atao tafahoatra ny fanaovana zavatra ara-dalàna hozy izy. Andriamanitra mihitsy no nanorina sy nanamasina ny fanambadiana rehefa nanolotra ny Eva ho vadiny Adama. Tsara avokoa ny lalàn'Andriamanitra ary natao hasoany olombelona. Ny fahotan'ireo olona talohan'ny safidrano dia ny nampiasany zavatra ara-dalàna ho amin'ny ratsy. Nosimaina izy ireo tamin'ny fananaram-po feno fitiavan-tena, ny fanomezan'Andriamanitra. Ny fitiavana tafahoatra sy fananaram-po amin'ireny zavatra tsy voararan'ny lalàna ireny no manery fananarivo maro. Matetika ireo zavatra tsy dia manan-danja firy no andanitsika ron-doha kanefa tokony atolontsika ho an'Andriamanitra manontolo ny saintsika. Raha misaintsaina mandrakariva sy mikely aina ho an'ny zavatra eto amin'ity fiainana ity isika dia tsy afaka amfantoka velively ny saintsika amin'ny zavatra ny lanitra. Manao izay ampiala ny fisainantsika amin'Andriamanitra Satana ka atao amin'ny isika ho variana amin'ny lamaody, ho variana amin'ny rendrarendran'izao tontolo izao izay mitondra amin'ny aretina sy ny fahafatesana. Eto amin'ity tany ity isika no tsy maintsy mivonona ho any amin'ilay tontolo tsara lavitra. Misy andraikitra nefa nankin'Andriamanitra tamintsika ary mananteny izy ny ampiasanao sy ampiasako ny fahaizantsika rehetra ho fanampiana sy fitahiana mpiarabelona amintsika. Ny fitiavantsika manontolo sy ny herintsika izany rehetra izany no tadiavin'i Kristy. Dia irina mba hahafahanao mampiatra an'izany eo manodidina anao. Iriny Kristy tokoa raha hitondra fitahiana ho manodidina isika ary ihany koa ampiarabelona rehetra mba hafantarana fa misy tokoa Andriamanitra ary vonin-kiaino antsika izy. Amen. Vavaka isika. I Andriamanitra tsara ny isan'andro mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay io, misaotra raha io izay manome fitiavana anay mandrakariva. Ampio izahay mba tsy ho variana ny amin'ny rehaka izao fiainana izao ka ho variana amin'ny zavatra tsy manan-danja. Matetika izany no andanianay ny ron-dohanay. Matetika ireo zavatra tsy maharitra ihany koa no mampiady anay. Dia fonanay eto anatrehanao izany ambola eo fitiavana avy aminao ao anatinay ka hifanohana izahay
satria samy zanakao, ary ifankaty ihany koa satria ianao efa nity talohanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Sarviaro